Amin'ity cours ity dia hianarantsika ny amin'ny espace de travail amin'ny Word 2013. Raha ampitahaintsika amin'ny Word 2010 tsy dia misy zavatra hoe misongadina be. Tiako izany hoe tsy dia misy zavatra hoe mahasamihafa azy lehibe fa somary mitovitovy. Ny hanombohantsika azy une fois ianao manokatra fichier dia misy ny nom de fichier eto ambony eto ampovoany eto. Amin'ny sisiny ankavia kosa misy ilay hoe barre d'outils accès rapide. Karazana raccourci ireo ny amin'ireo commande izay ilainao matetika. Raha ohatra ity icône ity zao dia nouveau document avy hatrany io eto indray zao ny puce numéro raha ohatra misy tsy ilainao amin'ireo ohatra zao ty aperçu avant impression ity dia décocher izy zay dia namany manjavona raha averinao izy dia miverina indray. Eto amin'ny sisiny ankavanana misy ny aide misy ny commande fanaovana réduction ny fenêtre, fermeture, restauration ary ity bouton iray ity kosa affichage ny ruban. Inona moa le ruban? Ny ruban dia ity partie ity isaky amin'reto barre de menu reto aloha dia samy manana ruban avy. Le barre de menu tiako lazaina dia ity fichier, accueil, insertion, fichier moa eto moa zany ahafahanao miditra amin'ny backstage fa manomboka ny accueil, insertion, création, mise en page, référence hatramin'ny complément site PDF site ity ary PDF site moa zany complément arak'le olona mampiasa any fa logiciel PDF site ny installeko dia complément automatique installé ao anaty Word 2013 izy fa accueil hatramin'ity affichage ity raha ny tena izy no barre de menu par défaut. Dia ireo samy manana ny ruban. Ny ruban dia iny ensemble na commande iny ka ao anatina ruban misy ny section na groupe misy takony hoe toy police, presse papier, paragraphe regny zao groupe regny dia misy sasany misy an'itony flèche kely tony, misy sasany tsisy. Dika le flèche raha cliquenao dia misy fenêtre mipoitra eo, mbola misy boîte de dialogue ahafahanao miasa. Atao amin'ny insertion zao misy illustration tsisy le flèche tableau dikan'izay le commande reo dia efa ampy iasanao. Misy koa nefa amin'le commande sasany misy an'itony flèche kely tony dikany hoe mbola misy zavatra tokony hojerenao manokana zany ankoatran'io bouton io. Dia amin'ny iverenako le bouton affichage na ruban raha ohatra cliqueko io dia misy menu anankitelo mbola mipoitra. Raha ito zao hoe masqué automatiquement le ruban dia namany hoe manjavona le ruban. Raha iverenako iny afficher les onglets dia le barre de menu ihany mipoitra fa raha miclique dia mipoitra ny ruban par onglet. Fa eto kosa hoe afficher les onglets les commandes dia zao kosa dia miara mipoitra hatrany na ny barre de menu na ny ruban miaraka aminy. Ito zany no option bouton iray ahafahanao spécifier hoe tokony afficher na ve sa tsy ny onglet sy ny ruban ary ny commande. Zay aloha zany ny partie voalohany ary eto ampovoany eto moa zany tena hoe espace de travail anaovanao saisie, mise en forme sy ny rehetrarehetra. Eto amin'ny sisiny ankavia kosa ny règle zany hoe ny ahafahanao miafficher ny makato amin'ny affichage ianao dia ito cocher ito le règle. Décocher-nao izy dia manjavona, cocher-nao indray izy dia miverina. Misy moa quadrillage, iny quadrillage normalement voatsindry ny modèle ity izy fa grille tena fiantsoana azy ihany koa. Volet de navigation kosa dia ity fenêtre mipoitra ity fermeko izay dia avy cocher-na dia mipoitra. Zany hoe manampy anao amin'ny gestion le document iasanao. Ohatra zao ty document modèle iray sotia misy page anankiroa izy, raha manketo amin'ny page dia hitako avy hatrany hoe afaka amin'ny naviguer hoe page 1, page 2 dia ny titre ihany koa afaka misy hoe titre de l'article dia afaka une fois fotsiny cliqueko izy takony hoe table de matière izy dia zay cliqueko tonga dia basculer automatique des fenêtres. Ny ty cliqueko sy aisakisako ty kosa dia le hoe barre de défilement. Ty zao ny barre de défilement vertical, afaka mipoitra ihany koa nefa ny barre de défilement horizontal raha sendra réduisenao ny fenêtre Word. Eto ambany eto kosa ny barre d'état. Ito zao misy hoe page 1 sur 2 zany hoe aiza ny page misy anao page en cours dia affichenao nombre de mots
ny langue ampiasainao de atao amin'ny sisiny ato kosa ny zoom afaka ampitomboina afaka ahena de ataonao 100 izy izy io moa zany na ampitomboinao be le zoom de miandry kely fotsiny ao de mety tsara ny qualité an'ilay caractère na le texte zay hitanao eo. De reto ambany reto kosa misy hoe mode page, io hitantsika zao mode page, misy ny mode lecture toy izao hitantsika zao, ary misy ny mode web. Fa ny tena tsara aloha de ity mode page ity satria io tena iasana matetika ho antsika utilisateur ny Word. Toy izay sy toy izay ary ny mahakasika ny espace de travail ny Word 2013 misy zavatra niampy kely izy fa tena izy ny Word 2010 ny tena itovizany be dia be, fa na zany ary misy fihatsarana, misy zavatra niampy indrindra moa ty amin'ity backstage ity, misy zavatra ny tsara atao hitanao koa toy ny arrière plan toy ohatra misy décoration kely io moa amin'ny backstage anao manova an'io akoatr'izay affiché tokoa nefa ny nom comptenao compte Microsoft ny tsy maintsy hoe idiranao amin'io. Zay no azontsika ambara mahakasika an'ity espace de travail amin'ny Word 2013 ty.